Nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety ihany koa androany sy ny avy eo anivo ny vondrona tia tanindrazana na ilay antsoina hoe Front Patriotique Malagasy. Nandritra izany no nitondran'izy ireo ny fanehoan-keviny manoloana ny fikarakarana ny fifidianana. Tokony hijery akaiky ny momba ny candidat aihainy sanadiady ny momba ny candidat tsirairay ny olom-pirenena sy mpifidy ny Front Patriotique Malagasy. Araka nambaran'izy ireo dia maro amin'ireo candidat filoham-pirenena nahazo famatsim-bola avy any ivelany ary manana fifanarahana miafina mampiahiahy. Ny ankabeazan'izy ireo ireo candidat dia contrat pré-contrat amin'ny fivarotana ny firenena malagasy. Ka somary sarotsarotra ihany izany hoe ahoana moa no ahafahanao miandraandra zava-tsoa andrena ty resaka tany ty amin'ireo candidat izay hoe irotsaka filoham-pirenena ireo. Fa raha hoe tena izy tena hoe candidat angambany hoe tadavinay dia voalohany indrindra dia ny liahy malagasy aloha izay vao mijery ny vahiny. Matetika io tena averina foana hoe zahay rehefa lany eo dia hiaro amin'ny malagasy, zahay rehefa lany eo dia hampanoso amin'ny malagasy. Zava-misy nefa amin'izao fotoana izao angamba ny hitatsika tsapatsika efa misy contrat izay efa fanaovana amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany amin'izao fotoana izao. Ka somary sarotsarotra ny ahitan'izay angambany amintsika miteny izao satria angamba tsy afenina amintsika fa na sponsor daholo fa misy contrepartie aussi izy miteny vahiny. Ny vondrony tia tanindrazana ny Front Patriotique Malagasy izay milaza fa mijoro amin'ny fiarovana ny tany malagasy ary nandritra amin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany namohan'izy ireo ny tsirariny sy ny olana menjady mimponina amin'ireo toerana izay misy mifandrombana ny tany sy ny harem-pirenena ataona orinasa vahiny amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy, faritra Mertsetosika, Iorombe ary ny any Atsimo Atsinanana.